Andriamatoa talen'ny fandrarahana ankapobeny avy eto anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin. Mirotsaka tsehatra indray ankehitriny ny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin tariana Andriamatoa ben'ny tanàna Andry Andriamahatsoro manatanteraka ny fanadiovana faobe manerana tapy tanànan'ny Fort Dauphin. Efa miditra amin'ny andian'ny fahatelo ity fanadiovana faobe ity tsapa ankehitriny fa na dia teo aza ny ezaka rehetra izay natao hatrizay mbola hita hatrany ny fahabetsahan'ny fako manerana ny tanàna. Tsara antitra teritsika hatrany ny fepetra rehetra tokony tandrovana mahakasika ny fivezana ny fako. Zavatra lazaina angamba dia tsotra. Talohan'ny dokambatsika telo dia efa nisy ny fako. Nandalo ireny miribodoza nisy ny fako. Ezaka foana antsika nanao ezaka maro hanisorana ny fako. Fa tsy mety miala ilay fako. Izany hoe ny tena marina dia asa anankiray izay tsy mora atao ny fanesorana ny fako. Ary asa tsy hoe an'ny commune ireny fa asa hitambaran'ny commune sy ny vahoaka eto Fort Dauphin fa mikasika ny fako. Tsy voatery ny hanala fako foana no asan'ny commune fa anankiray amin'ny asany maka any fako hiantohana ny fahadiovana araka ilay teny filamatra hoe tanàna madio vahoaka salama. Manentana ny tsirairay koa zahay atao anatin'ny kadidina tanàna araka ny afatry n'Andriamatoa mera Andry Andriamahatsoro hoe adiditsika rehetra ny fanadiovana ny tanàna. Entanina itsika manana ny fako sy ireo manary fako mba hanaja ny fepetra hampirindra ny asa. Tsy adinitsika ilay efa napetraka hoe rehefa midimy folakandro no manomboka ampanariana ny fako. Mba hahafahana mandrina ny asa satria tsy hoe manary ihany na maka ihany fa maromaro ny asa mitohy mifameno amin'izany fanadiovana ny resaka fako izany. Ka iny lalàna efa napetraka iny dia tokony tazomina lalandava. Indraindray misy olona hita dia somary mamaly hoe ny fako izany averiko any an-trano dia alàna an'izay tsy famerenana ny fako any an-trano izay dia fantarina ilay lalàna. Amin'ny 10 folakandro no fanariana fako dia mikatona amin'ny 12 alina. Ny ankoatran'izay dia mbola manary fako raha tsy amin'ny 10 folakandro izay. Faharoa fahatelo zavatra tenenina ihany ny ataontsika hoe fanentanana ohatran'izao dia tsy ho izao isan'andro akory no atao. Saingy kosa ezaka izahay ny mba hahafantaran'ny olona maro mikasika an'izay fanariana ny fako izay. Fa tsy tonga dia hoe hanasazy. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana izay verina hoe aorianan'izao ezaka atao foana zao fanaja isika, hanaja fepetra isika mba hahafahana izany amin'izay fotoana izay mijery tsy manara-dalàna ary hiditra ny sehatry ny fanadrazena amin'izay. Ankoatr'izay feperina efa antitra telona foana andavanandro izay misy ihany koa tena tsy maintsy hoe fepetra entitra ary anatin'ny amehana ho raisiny eo anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin. Ny fepetra tsotra ankoatran'ilay fotoana anariana fako iny dia vidiana ihany koa ny karazam-pako azo ariana. Averiveritsika ihany ireny satria indraindray tsy maheno ny namana na ny fianakaviana na ny havana. Amintsika eto hoe vahoaka iray ihany ary fahasalamana hitambarana ihany izy ity. Ary rehefa tsy cyclone intsony izao dia rehefa mba tsy cyclone dia angamba rehefa tsy dia vatan-kazo intsony no ariana liana ny ravin-kazo fa natokana ho an'ny fako avy ao an-trano ny apetraka amin'ireny toerana ireny. Rehefa mba manao azy dia mba atao ao anatiny fahazabaritaka aty ivelany satria ny fahalatranana an'izay koa dia mety ahafahana sahady koa manenjika ilay olona tsy manaraka fepetra. Averina foana fa tsy tokony zaza tsy ampitaona no manary fako ary tokony olona salama saina tsara. Tsy mitsahatra hatrany isika eo anivon'ny commune zany manao fanentanana. Raha misy kosa nefa ny tena mini mandika izay fepetra sy ny mini tsy manao manampy-tsofina amin'izay fanentanana atao izay, inona zavatra iandry azy ireo? Isika dia tsy mitsahatra ny mifampiresaka. Izahay eo amin'ny commune dia tsy mitsahatra ny ampita vaovao anentana ary indrindra ny mba hanao izay azo atao rehetra hanatsarana ny tanàna. Fa raha mba misy kosa zany miopefy na ilay tonga amin'ilay fomba fitenitsika aty hoe
miery in'olo amin'izay fotoana zay a fepetra mafimafy kosa angamba no atao satria tsy ny commune irery no elingeleniny a fa ny fahasalaman'ny vahoaka ny Famakilofa mihitsy. Izay zany angamba no afatra ndray a izay atolotry avy ao amin'ny fadidina ny tanàna ny Taolagnaro a miaraka amin'ny ben'ny tanàna Andry Andriamasoa mahakasika ny fampitezantsika momba ny fitantanantsika ny fahadiovan'ny tanàna misy amintsika. Fanamarihana kely ihany sorana manokana ireo izay nanampy na ny hoe fitaovana napindrana ary koa nampanofa ireny rehetra reny dia tsy adino satria dia tsapanay fa izy dia jery amin'ny ben'ny tanàna amin'ny fitantanana ny fahadiovan'ny tanànantsika. Mankahery antsika rehetrarehetra mba samy miara iasa manampy tsara endrika ny tanànantsika. Misaotra tompoko. Hita zao ny eto Beloto madio tsara izy ankehitriny dia averina foana fa ny miaraka miasa tena mahafinaritra ampakisoantsika tanàna. Dia matoky izahay ny vahoaka mba hanatra an'ilay lamina napetraka ato anatiny avy nampidirantsika ny fako fa tsy atao an'izena. Misy nahandro miasa andro manalina.